Miarabantsika rehetra indray amin'ity aliny sabotsy fahavalo-ambin'ny ny volana May 2024 ity dia tonga soa ato anatin'ny fandaharana aleoresahana hanao ny sehatra dia manasanao hampanajana anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ady hevitra indray no arahantsika ato anatin'ny fandaharana ao amin'ity alina ity zareo ny vomboribory-tany fahadimy no nasaina manokana ao anatin'ny hoe ambiance amin'ny fiatrehana firosoana makany amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny faha-2024 ny volana May ho avy izao. Anankiroa ny vahiny asaintsika manokana ao amin'izany araka nefa nampahafantarina antsika tato anatin'ny fahitalavitra record hatramin'izay fa mialohan'izay aloha dia hampatsahivina antsika fa azontsika atao ny manaraka an'izao fandaharana aleoresahana hanao ny sehatra izao ao anatin'ny page Facebook record Madagasikara. Misokatra ho any rehetra ihany koa ny fandaharana aza misalasala miantso ny record Madagasikara toa ka maniry dia aneho hevitra na hiady hevitra ato anatin'ny fandaharana ihany koa ianareo mpanaraka an'izay fandaharana aleoresahana izay. Ny vahintsika voalohany ary amin'izao alina izao Ramatoa Rabetsy Alsan Ersonina izay avy amin'ny team miova fijery avy ao boribory-tany fahadimy mazava ho azy eto Antananarivo renivohitra. Ianareo izay manohana ny candidat Naivo Raholdina ao anatin'ny boribory-tany fahadimy amin'ity fifidianana ity. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny aleoresahana hanao ny sehatra. Miarahaba antsika rehetra indrindra fa ianareo eto amin'ny télévision record faly satria nasainareo tonga eto aneho hevitra mahakasika ny raharaha politika sy ny fifidianana sy olombavambahoaka eo boribory-tany fahadimy. Tonga angamba dia ataoko mahitsy mihitsy satria izay ny antony hatongavana eto dia izahay ao amin'ny team miova fijery tsy antoko izahay fa mpanohana ny candidat Naivo Raholdina izay ao amin'izay team miova fijery izay. Miarahaba ihany koa any Zoky Arfidy izay miaraka eto androany satria sambany mihitsy vao ifampiady hevitra izay menadava fankahita ihany eny boribory-tany fahadimy eny matetika dia faly miarabanao tompoko. Ankasitrahana ny famalianareo ny team miova fijery ny antso ny aleoresahana amin'ity alina ity. Ny vahintsika araka nefa nampahafantarinao teo ihany Andriamatoa Arfidy Ramanandray be izay candidat ny collectif malagasy ao boribory-tany fahadimy eto Antananarivo renivohitra nasaina manokana ihany koa amin'ity ady hevitra ity. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny aleoresahana hanao ny sehatra eto amin'ny record Madagasikara. Miarabantsika menakavy aloha amin'izao alindalina izao miaraba ny record miaraba madame Nina Veny Firesana fahadimy ary ataoko ngambany hoe tsy lasa loloatra raha ohatra ka hoe miarabantsika menakavy sahady tsatsan'ny fetiny Pentecoste raha ampitso ala ady izany enganeka fanahy masina irotsaka amintsika mianakavy indrindra amin'izao ataontsika hoe période électorale izao ka na ny olona na hay nanao an'izany ataontsika hoe alabato izany na ny olona nanao hoe zatra ny fomba mampanao tsy dia mamoehatra loatra amin'ny fifidianana tahaka izao dia ny tompo Andriamanitra manankarem-pahasoavana izay naniraka ny fanahy masina ilatsaka amintsika menakavy ho amin'izy ireny rehetrarehetra ireny ka mba ho fifidianana madio no lalovan'ny malagasy ahafahan'ny malagasy maneho ny safidiny araka ny tokony ho izy. Izay ngamba no azoko tenenina. Ankasitrahana ianareo tompoko namaly ny antso ihany koa amin'ity alina ity ato anatin'ny fandaharana aleoresahana hanao ny sehatra. Avy hatrany angamba dia mba tompoko amin'ny fanontaniana ho any ato amin'ny team miova fijery manokana ny safidy ianareo ny anohana ny candidat Naivo Raholdina ary voatsely izay nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nampahafantaranareo an'izay safidinareo izay amin'ity fiatrehana ny fifidianana ity rariny raha manontany ny olona hoe inona moa ilay team miova fijery misy ifandraisany amin'ilay antoko team efa fantatra hatramin'izay sa hafa mihitsy satria indra mifanoratra aloha dia samy hafa ny hoe team sy ny team miova fijery inona ihany koa nahatonga anareo re sy lahatra amin'izay hoe anohana ny candidat izay efa solombavambahoaka tao amin'ny boribory-tany fahadimy teo aloha ihany. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fanontaniana. Voalohany indrindra aloha dia izahay dia efa ao amin'ny antoko team ihany tiako Madagasikara ary raha manokana melabelatra fohifohy mahakasika hoe tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ny tenako vao lasa amin'izao team miova fijery izao. Ny antony dia izao za zany dia mpiandraiky nanomboka tamin'ny
2002 de efa tao anatin'ny atoko tim nanana andraikitra be deaibe tao anatin'izany atoko tim zany ny andraikitra ny tanora ny andraikitra vehivavy tao anatin'ny fokotim distim tao foana zany atram'izay ary atram'izao nandraisana fipetra-kely hoe hiditra ao anatin'ilay tima miova fijery satria tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka manaraka an'izay de ny antony na tonga anay niditra ao anatin'le hoe tima miova fijery de noho izao anton'izay fomba fijerinay ny raraha eo amin'ny boriboritany fahadimy zay zany tsy te hivoaka ao anatin'ny boriboritany fahadimy satria ny antony de zao hoe naninona ianareo no niditra ao anatin'lay nanao an'ilay tima miova fijery ary anoana ny député Naivo Raolidina satria mbola député izy hatram'izao satria ny solombavam-bahoaka fantatritsika tsara fa tsy nametra-pialana na de mandeha ra ny fampielezan-kevitra ny antony nanoananay azy de tsotra nandeha ny fifidianana hatram'izay de nijoro foana amin'ny mahatim tiako Madagasikara mamoaka ny ao amin'ny tompona ndraiky toka hoe ny lehibe tao anatin'ny tima hoe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao nanaraka an'izay foana zahay avy eo nefa tonga ao anatin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ty de ataoko mahitsitsy angamba hoe misy ny enona misy ny tsy enona nefa hitatsika tsara fa ny rarahana solombavam-bahoaka de metraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka any fotony de zay natonga anay nanoana ny député Naivo Raolidina satria hitanay raha zahay manokana ataoko hoe ny antoko tiako Madagasikara de tena hoe mpifanohitra tam'izany Naivo Raolidina sy ny TGV zany nefa tsy afaky ny raha mandinika zany ny asa eny fotony ianao mandinika ny asa eny fotony hoe manahoana ny asa ny solombavam-bahoaka eo anatrehany any fotony any amin'ny bazy de tapa-kevitra zahay nanoana azy satria hitanay hoe tsy sanatriako tolotolotra fampandrosoana firenena tonga mihitsy de zay no lazaiko ary tsy sanatriany koa hoe iso fidim-bola aho ka andeha hoe anoana an'ity candidat ty fa faharesen-dahatra tanteraka ny anay na tonga anay anoana azy satria hitanay loatra ny fiverenany amin'ny vahoaka ary zay izy miverina amin'ny vahoaka zay no ilainay ary na zahay tao anatin'ny antoko ty maro de zao no olonay hoe hiverina amin'ny vahoaka hampandroso firenena zay natonga anay tena tao anatin'ny antoko ty nefa ankehitriny raha mijery isika ny ao amin'ny boriboritany fahadimy manokana mahakasika an'izay resaka solombavam-bahoaka zay de ohatrany tsy tafapasy any amin'ny vahoaka mihitsy ilay député ny antoko tim de tonga zany zahay be deaibe tsy sanatria ray sy roa tsy folo tsy zato nandray any fanapa-kevitra hoe andao sika hijoro satria misy ny asa zay nataon'ny député Naivo Raolidina tao anatria amin'ny boriboritany fahadimy teo amin'ny boriboritany fahadimy zay hitanay mihitsy hoe tena niatraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ary tena hoe namaha ny olany vahoaka zay zany ny ilaina ekena fa hoe mpanao lalàna ho ny député fa ilaina koa izy miverina amin'ny vahoaka amin'ny fandraisany andraikitra ho an'ny vahoaka zay ny fidy azy de zay no naresy lahatra anay na tonga anay hoe aleonay manoana candidat miasa miverina amin'ny vahoaka ary tsy manositosika ny vahoaka fa tena mandray an-tanana amin'ny fotoana rehetra raha ataoko hoe zahay tim fotsiny tam'izay mbola ataoko hoe tim atreto moa zahay de ny anaranay de hoe tim miova fijery fa tsy hoe tim miova fo ngamba ataoko hoe zavatra roa samy hafa mihitsy zany de mila mandray mahitsy tsika ao anatrehan'izay hoe lay tim miova fijery de zao hampandroso ny boriboritany fahadimy zay natonga anay nijoro amin'ilay hoe tim miova fijery anao tompokoa namaly an'izay fanontaniana ataontsika hoe fanokafana izay hitodika ato amin'ny zokobiary fity zay no atsoka anao eto amin'ny plateau satria efa nifankafantatra sy nifankahita foana ihany tsika teny amin'ny asa fanaovana gazety teny mpanao gazety ny nafantarana anao sy ny realisitra aminao raha tsy resaka amin'izay hoe candidat collectif ny malagasy izay manokana inona ny antony tena naresy lahatra anareo nanosika anareo hoe andeha hirotsaka ho candidat ao amin'izany boriboritany fahadimy zany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io tompoko antony roa mazava ngambany no azoko ambara voalohany aloha de araka ny resahanao teo de membre ao anatin'ny collectif ny malagasy ny tenako ny zavatra nisy de hoe raha toka nisy reny ataontsika hoe tolon'ny collectif ny candidat reny talohan'ny fifidianana zay ho filoham-pirenena sy tao anatin'ny fifidianana ho filoham-pirenena de tao anatin'ny ekipa n'ilay antsoina hoe angaredona ny tenako
izay niarahako tamin'ny zandriko enikajarakotomanatso faniry razafy ary ny namako tery amin'ny Kolo TV zany. Zay no niatoboany. Misy dikany le izy satria ny antony nidirina tao anatin'ny io le ataontsika hoe angaretona io de satria efa nifanaraka tamin'ny zavatra ny ainan'ny tena sy ny zavatra tao anatin'ny sain'ny tena tao anatin'ny taona maro ny zavatra nitranga sy novoizin'reto kandida reto de tao anatin'ny lojikany no nanarahana ny tolana ataon'reto kandida reto. Voalohany aloha de hoe anisan'ny zavatra tsy neken'ny sain'ny tena hatramin'izay ny atao hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana, fanitsakitsahana ny lalàna velona misy ao anatin'ilay firenena malagasy. Zavatra tsy neken'ny tena io satria saripady loatra lalam-panorenana zany. Nefany tao anatin'ny fifidianana reny tena nahitana mihitsiny hoe sanatriany vava ohatran'ny serpillère no fieritseretana le lalàna malagasy zany, ilay lalam-panorenana malagasy de lasa potika miaraka amin'izay tao anatin'izay hoe ohatran'ny serpillère izay ny sotoavina malagasy iray manontolo mihitsy. Tafiditra tao anatin'izany ny fahafantarana sy ny fahatsapana hoe tany amin'ny taona 1710 tany ho any no nisiny Ranaval fahatelo izay efa nametraka sahadiny hoe tsy azo omena na tapian-tany anankiray ny vahiny eto Madagasikara eto ary an'ny malagasy tanteraka Madagasikara. Ny inculquena zany ny tenatsika ary anisan'ny nanaraka an'ireo tolona sy ady nataon'ny malagasy ny atoboka tany amin'ny fanjanahantany, nandeha tao anatin'ny tolona tao anatin'ny 710 nandalo tamin'ny taona 270 izay niadina foana n'izay ataontsika hoe mahamalagasy zay, hitanzomana zay malagasy zay de hoe lojika ny tena raha ohatra ka hoe tsy maintsy ny tolona indray satria nisy ilay nieritseretina zany napetsaka tao anatin'ny lalam-panorenana fa hoe article 42 nanjavona moa le izy tahaka le film Vandanitra tamin'ny tantara tao amin'ny RNM taloha nanjavona tamin'izay fa de maro ireo zavatra hoe notandrovona notazomina tao anatin'izay lalam-panorenana sy lalàna malagasy zay nopotipotika sy tsy hitatsety de ny tena niezaka foana hoe aiza izy ireny, avoay izy ireny, indrindrindrindra moa tao anatin'ny fifidianana zay ho filoham-pirenena de maro ny zavatra hoe nisy zany hoe amina valopolo gona ny réclamation na irrégularité tamina taona kandida samihafa tao anatiny io fa avy eo za zavatra zany tsy nosokafana akory ny lay gony na dia anankiray arany tsy akory nanjavona anakaiza kory ireo gony sy ireo réclamation tao anatin'ny resaretra ireo fa de tonga de nandeha ny déclaration fa de lany ny kandida zao tamin'ny vato ohatran'izao. Donc zany raha mantanina hoe inona le mipoussé any tena irotsaka de suite logique n'lay tolona natao le lalana ny diavina lay firenena sy ny lalana izoran'ny tena de surtout araka ny tenin'ny namako madame Nina teo de laza izy hoe misy zavatra tsy hita mivaingana, tsy hita hoe tataky ny ahoana tao anatin'ilay solombavam-bahoaka nisy teo aloha ny préciseny moa zany le izy hoe zareo avy aty amin'ny team fa za zany nahita mihitsiny hoe raha niampy ary tena nanao ny asany solombavam-bahoaka teo aloha za sura reto fa tsy ohatran'izao no toerana misy amin'ny Madagasikara, tsy ohatran'izao ny toerana misy amin'ny Madagasikara be ta be tsy te ampitovy fotsiny any ny temps de parole anay fa be ta be ny azoko lazaina amin'izay fa alao ngambany izy aloha ity ankasitraninao tompoko na malaina zay ataontsika hoe fanontaniana fanokafana mitovy napetraka tato amin'ny tia mamiva fijery zay fa hiditra antsika ao anatin'ny hoe boribory tany fahadimy
izay no iseharanareo a izy manohana candidat ny avy ato amin'ny collectif ny malagasy moa candidat raha teo a ny fantaniko angamba ao tonga de ataoko hoe mivantambantana ary ho atodiko ato amin'ny zokibiary fity aloha voalohany indrindra hoe efa nisy ataontsika hoe candidat efa nisy solombavambahoaka amperinasa teo a zay ataontsika hoe candidat mbola candidat ary candidat raha ataontsika anaty fonoteny de hoe candidat ny fitondrana ao anatina fifaninanana isika rehefa amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ohatran'izao ny fahitanareo manokana tompoko eo anivon'ny collectif ny candidat hoe manahoana izay fifaninanana ao anatin'ny fampelezan-kevitra izay raha jerena taratra ny ambonimbony tany fahadia manokana ianareo ao anatiny raha teo za zany a za personnellement za tsy manana problème amina candidat na ny candidat ny tiako Madagasikara zay tena hoe namako fetra na ny candidat mpanjakana hoy ny fitenitsika azy a ny frèreko Naivo Raoldina zay moa fitsony ary rehefa mifampiano zay mirahalahy mon frère de mon frère za tsy manana candidat problème amina candidat fa ny nany problème koa de le zava-misy ao anatin'ilay firenena ao anatin'ilay fifidianana zany raisiko ohatra zao ty napetsako mazava teo mihitsy zany hoe ilay candidat mpanjakana zareo no candidat anakiroa zany mifaninana amiko tsy mifanandrina amiko okazava resaka fa mifaninana amiko de samy mbola mitazona ny maha solombavambahoaka azy ny iray solombavambahoaka filohana commission ary ny anakiray vice président an'ilay anteny miram-pirenena de zao zavatra problème mako zany de zao na tiana na tsy tiana na inona ambaran'ireo candidat reo na inambaran'ireo de zao misy inégalité na tsy fitoviana foana ao anatin'ny sahan'ny sehatry fifaninanana raisiko ohatra zao rehefa mandeha ny candidat solombavambahoaka mpanjakana Naivo Raoldina de manana ny fiarany faran'izay raitra izy de mampiasa ireo fahefana rehetra apetsaky ny lalàna ho azy izy iny zay fahefana izay ny fiara-mpanjakana ny mpitafy-mpanjakana satria mitarika tahaka anay zao samy nanatsika dossier tery amin'ny OVEC tery Nanisana de mbola mandeha mihitsy ny azy ny police communale de mandeha ny police nationale de mandeha ny mpitsarin-dalana nefa samy candidat izy zao de efa tsy mitovy zay amiko a lay manahirana fa ro manarakaraka an'izany zao de zao raha ohatra ny candidat Naivo Raoldina izy zao nanendry ny solombavambahoaka amin'ny 27 fokotany ao firaisana fahadimy ny seho fokotany ao firaisana fahadimy 27 seho fokotany ao firaisana fahadimy miaraka amin'ny chef d'iste district raha ny Nanisana manokana ny resahana de tafiditra ao anatin'ny liste hovidina miaraka amin'ny candidat député Naivo Raoldina ny filoham-pokotany nanala mahitsy ny Nanisana ary mbola miasa ao amin'ny bureau-pokotany Nanisana io samitsika miteny zao tsy ao ambony eo amin'le place ny mahazatra azy tsony izy fa ao ambany mihitsy ny fiefiny miaraka amin'ny akolitany ray manontolo izay amiko zao de efa mampiseho anakiray koa tsy fitovizana anakiray izany hoe ilay président ny fokotany mpikarakara fifidianana dia azon'ilay candidat anakiray baikona na tiana na tsy tiana satria izy no nametsaka azy teo amin'le toerana zany le zavatra manahirana ny saiko zany fahatelo omaly zao tao anatin'ny conseil de ministre nivoaka omaly
dia nanapa-kevitra ny conseil des ministres omaly fa omena tambo-karama ny sefo-fokotany sy ny lefiny izany hoe ohatrany mametsaka sahady hoe ianareo dia omena tambo-karama zay notendreny ito candidat ito manahirana ny sainy zany sa tsy miteny hoe olany zany a satria ny lalàna ry zareo no mametsaka an'izany tsika tsy miady amin'ny lalàna fa itsika fotsiny mametsaka kritike hoe inona no aseho an'izay lalàna zay tantaraiko le izy tenjaratsika menakavy a no mitsara fahatelo zao ohatra ny président ny républicain Madagasikara izay manao ny loko l'orange isaky ny fivoahany eto Madagasikara raha tsy diso ny article 91 ngamba n'izy teo tsara tsika ny tsano ny aitio raha diso de mametraka mazava fa tsy azo atao ny manao propagandy tsy azo atao ny manao fitokanana ao anatin'ny propagandy misy nefany a eny azo ovaina io anina io any azo ovaina foana arak'izay mapetipety ny teny ny terme ampiasainy fa de nisy terme jojopile be ndray vaovao be mbola tsy hitako mihitsy gambany mbola mifony sase solefanina mihitsy fa tena jojopile be navoakany ao anatin'ny fiadidinan'ny république ao anatin'ny présidence hoe ny filohan'ny république de ndianolotra zavatra ao ana distrika 7 ano any nanomboka omaly io ka tsy amin'ny fahafito amby 20 ny volana me zao zany hoe 7 amby 20 volana me de fiatona ary 7 amby 20 volana me de androm-pifidianana de ao anatin'lay fotoam-pifidianana mihitsy lay président république izay mitondra ny lokona nytoko l'orange volomboasary no anaty am'reto distrika ireto koa satria nisy olom-bavam-bahoaka ny Madagasikara araka ny nambaranareo teo dia mbola mijanona ho solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy nesorona taminy zay fahefana eo ampelantanany zay ndikan'izay zoany tanteraka ny manotrona n'lay président ny république amin'ilay fanolorana io moa zany de tsy haiko fa raha izaho manokana zany amiko natsona hoe fanolorana de zao ty zavatsy ty de any Arifidy raha mananjay be ty de ana zany ty ana manokana ty ka raha ohatra ka ho atolotra anao ty de dikan'izay tsy anatsony ary ny zavatra atolotra anao de tsy zavatra tsy ahy fa ahy tanteraka mihitsiny raha jirina nefa ny de zao ny EPP manara-penitra na manara-penitra ny anaran'io na moderna ny anaran'io na tsy fantako zay anarana apetsaka amin'io fa rehefa hoe EPP de école primaire publique ny anarany izany hoe ampanjakana zany ary rehefa ampanjakana ny zavatra anankiray de ny vola nanaovana sy nananganana azy de an'ny fanjakana zany ary matoa nefa le fanjakana amin'ny manam-bola de an'ny vahoaka le vola ndikan'izany raha ohatra ka zavatra anankiray omenao amin'ny vahoaka tsy atolotra ao amin'ny vahoaka zany avinao amin'ny vahoaka fotsiny le izy de mba hovaina le fepitona anaovana le fanolorana raha mba fetsifetsy zao zareo raha izaho zao no tena teo akaiky président hoe président tonga de hoainina betsika rotsaka ka tonga de atao le 27 io ny tapitra aloha mody tarititsika kely le sisy de am'izay mbo takitakinao le toe zavatra ohatran'izany ny teny konareo hoe manahirana ao anatin'le be da be le deux part fotsiny zany de be da be ny zavatra tsy mitovy ankehitriny moa misy zany satria efa nambarantsika teo hoe ny président fokotany rehetrarehetra de notendren'lay candidat ao anatin'le faritra anankiray de amintsika miteny zao reo président fokotany rehetrareo miaraka amin'ny komity ny visiny de no nalefa manangona karaha-pifidianana eran'ny tanàna tsy fantatra hoe atao inona le karaha-pifidianana na atao inona za aloha tsy ino hoe oentina mivavaka amin'ny lahady raha ampitsy fotsiny io zavatra io no anagonan'io karaha-pifidianana tsy ino an'izay zaho satria efa misy mibaiboly sy mifirana efa nomanina tamin'izany toe izany zavatra izany fa de izay le zava-misy izay le manahirana amiko le za tsy miteny hoe problème zany rehefa ohatra ny tena ka nyrotsaka de assumena le izy
fa anjaratsika menakavy no mijery anjaratsika menakavy mahita hoe tatakiny ahoana fa ohatr'izay le situation somary nambarany teo ny hoe tsy fitovinany amin'ny fifaninanana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay fifidianana izay mahita ve anareo hoe ny candidat zay tohananareo ny candidat Naivo Raholdina tena mipetraka amin'izay hoe misy an'izay hoe tsy fitovina izay aloha ve kenareo mampiasa ny fahefam-panjakana ihany koa hoe izy teo izay eo ampelantanany amin'ny mambola solombavam-bahoaka azy ao anatin'izay fifaninanana izay ny fahitanareo azy manokana satria anareo manohana ny candidat izay nambarany teo. Milaza moa zokibe arfidy teo hoe misy ny tsy fitoviana iny samy manana ny fahafahana eo ampelantanany satria raha ny député Naivo Raholdina manokana dia matoa izy hoe niala tamin'izay fampiasana fitaovam-panjakana izay mihitsy mantsy izy dia ny tomobiliny dia tômobila hofainy no entina manao propagandy. Faharoa manarakaraka an'izay ny vidy moto elany mihitsy zany hoe mampiasa fitaovam-panjakana izy dia ny vidy moto izy hoentin'ireo mpitaridalana zay rehefa mandeha manao propagandy izy ialany mihitsy zany le hoe mampiasa fitaovam-panjakana. Ary ny député Naivo Raholdina dia nilaza mihitsy apahy be maso fa ny vola rehetra izay hoentinay anaovana ny fifidianana zahay tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana, tsy mahazo fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena fa ny volanay mivady satria zahay dia efa mpanao asa soa hatramin'izay ary mazava izay mantsiny izay mijery mihitsy ny moa satria mandinika ny fiarahamonina ianao mijery ny fiarahamonina ianao dia izy tsy sasatra miverina ho amin'ny vahoaka, tsy sasatra mijery andreo vahoaka ireo avy amin'ny alalany vola izay anizy mivady ary mbola averiko ihany tsy maintsy miteny an'izay izy raha mbola mikabary hoe volanay satria izay dia manana orinasa maromaro ny vadiko manana ny orinasany za koa manana ny asako dia anasoavanay ny vahoaka ary averinay amin'ny vahoaka. Zay no mahatonga an'le hoe za tsy resy lahatra hoe mampiasa ny fahefam-panjakana izy satria izy efa manana ny hoentina hiatrehana n'ilay fifidianana izay ho avy. Fahitanao n'izay fifaninanana amin'ny ankapobeny izay indray rehefa eny an-kianja ary satria nambaran'izy ireo teo ny amin'ny hoe tsy olana loatra ilay fahefana saingy ny zava-misy eny an-kianja kosa nefa tsy laozana izay hoe misy ny tsy fitoviana izay hatrany. Ny fahitako ny eny an-kianja aloha dia miavaka ny député Naivo Raholdina satria ny antony dia izao ireo vahoaka izay niverenany dia miverina aminy koa. Azontsika tsara angamba ny tiako ambara amin'izay hoe ireo vahoaka ireo tsy mila nitaomina koa hoe andao fa vao maheno hoe député Naivo Raholdina dia tonga ny vahoaka. Ataoko hoe raha ohatra anay tia mamiova fijery resy lahatra anie zahay amin'ny asa soa nataony na tonga anay hoe ity misy député mahay miverina amin'ny vahoaka ary malala hoe ifinifidy reto vahoaka reto dia zay no ilainay ary tsy hoe rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana dia indray le député andondona hoe ore olona tia fa tonga indray fa hofidiana ngamba ataoko hoe zay matetika ny mahatonga ny fahasimban'ny politika eto Madagasikara satria ny antony dia zao ny olona zao mijery anay dia hoe nahazo vola be tamin'ny Raholdina ny team matoa nandeha lasa nanao ny team miova fijery tsy zay firy ataoko hoe amapolo taona n'izay tao anatin'ny antoko team raha za manokana za ngamba raha miseho eto zao dia mahafantatra daholo ny team maneran'i Madagasikara misy ihany koa ny team any ivelany mahafantatra tsy mbola nandray vola teo ampelantanany président Marc Ravalomanana zanina nefa dia anisany nampandeha tsara ny tolona tao amin'izany ataoko hoe raha asa mandraraha na ataoko hoe fampandehanana ny antoko team isan'ny tenako dia dikan'izany fa fanao an-tsaintsika mihitsy hoe raha misy olona resy lahatra anankiray amin'ny fampandrosoana miverina amin'ny vahoaka dia tonga dia tombona hoe voavidy vola ianareo zay ao anatin'ny team miova fijery tsy andray vola ary tsy varotena politika fa ny hampandroso ny boriboritany fahatimy. Dia teo ianao nametraka an'ilay hoe manahoana ny eny an-kianja aloha dia izao ambiance foana ny eny satria nahoana hitanay hoe mbola mambahoaka tsara ary tsy misy tahotra mihitsy zany zay ao anatin'ny fanohanana ny candidat zay tohananay dia ny député Naivo Raholdina satria nahoana zay no ilainy araka ny tenin'ny zokibe arfidy teo manazava moa izy mahakasika amin'ny politika io moa amin'ny mpanao gazety azy dia tena mamakafaky izy fa ny kosa ny joroketo dia zao mahakasika ny boriboritany fahatimy na tonga anay tena manohana dia tsotra ihany zay mpanohana ary mbola anohana ary tsy janony zay raha tsy lany député Naivo Raholdina ary zahay zany tena hoe hopodro zay ny tanjony mahatonga anay nanohana satria mba hahafahan'ilay asa miverina
mivantana any amin'ny vahoaka fa tsy hoe misy député anankiroa de mizara de ny anankiray anao ny asany de ny anankiray tsy anao ny asany ngamba samy afaka mitsara an'izany daholo fa tsy sanatria fankalana candidat araka ny tenin'ny Zokobe Arfidy mbola veriko tsy manan'olana amin'ny candidat raha za manokana fa ny olako aminy de izy tsy mahay miverina amin'ny vahoaka fa tonga fidianana de tonga ianao andondona ny trano vahoaka nefa ianao de candidat mpanjakana araka ny voalazany Zokobe Arfidy teo satria mbola ao anatin'ny fitondrana mbola ao anatin'ny fahefana mbola tena ao amin'ny madepute ianao ary hita tsara mihitsy hoe zany président groupy parlementaire zany misy asany zany eo anatrehany antoko nefa tsy nahay niverina tamin'ny vahoaka de zay ngamba mahatonga le mety hoe mampisalasala hoe tsy mitovy kosa aloha ny eny ankanja tsy mitovy mihitsy satria ny député Naivo Raholdina de mahatoky valeur miverina eny ankanja zay ny fantaniako manaraka ao anatiny hoe fampelezan-kevitra raha ny tena tokony ho izy de hoe hevitra no ampafantarana ho an'ny vahoaka ho an'ny candidat ny collectif malagasy manokana nambaranareo teo hoe misy tsy fitoviana na izay aza niditra ianareo anaty fifananana ary nitsoronao teo moa hoe tsy napetraka ho olana le izy fa na avoaka mba ho fakafakainy ny vahoaka malagasy inona zany tena hoentinareo handresena lahatra ny olom-pirenena ao boribory tany fahadimy hoe aleo iova hijery indray hoe misy candidat hafa eo akoatran'le candidat efa niasa sy mbola aperinasa teo mety resy lahatra ve ianareo hoe tena aresy lahatra ny olom-pirenena mpifidy ao boribory tany fahadimy raha izay zava-misy eny ankany izay ny resahana teny tsotra angamba no amin'ny maliko an'izay voalohany aloha anisan'ny teniny namako ny nahava ao amin'ny tim teo ny verimberina le hoe tambirina miverina any amin'ny vahoaka rehefa ny velany zay menadady mifampiresaka manokana zay fa laso de lasa lava be hoe inona marina moa zany le tena hoe averina any amin'ny vahoaka ny amiko mantsy de tsotra fotsiny hany bien cadré bien précis ary net ny asany antsoina hoe solombavam-bahoaka voalohany aloha ny solombavam-bahoaka no manapaka sy manao rectification zany hoe manitsy ny teti-bola mpanjakana raha ohatra ka tena mahatsapa ny solombavam-bahoaka nisy teo hatramin'izay hoe inona ary mahafantatra hoe inona ny tena lalapina ny tena hoe lahara-pamehan'ny vahoaka malagasy de tsy ho nandeha fotsiny ohatry ny passoir ny fanitsiana ny teti-bola mpanjakana nisy teto amintsika teto ame ohatra kaiky atsika ahako za tsy manana fifandraisana na ataoko hoe kely de kely ary amin'ny ministry ny asa tanana teo aloha Sophie Ratsiraka fa izaho anisany nidera ny président ny république Andry Rajoelina rehefa ohatra izy ka nametsaka zany hoe ministère ny artisanat zany asa tanana zany tsy de nisy zany teto amin'ny firenetsika satria za mahatsapa ary tsika menakavy mahita an'izany fa raha misy ny misandraka indrindra ny asa de ny ministère ny artisanat miatomboka any amin'ny ataontsika hoe mpanao volo ny mpanao soudure ny mpanjaitra eny rehetrarehetra eny ny mpanety tsotra ny mpivarotra madinidinika amoron-dalana ny taxi moto ny bisikileta moto ny mpandrafitra ny mpanao brique sy ny tsisa de tafiditra daholo eo anatin'ilay antsoina hoe asa tanana rehetrarehetra ireny raha mijery nefitsika io budget mpanjakana io de ny an'ny ministère ny asa tanana no kely indrindra raha tsy diso ako anoany même pas tsy haiko même pas 20 milliards d'ariary 18 angamba de raha mijery tsika hoe ny an'ny présidence de la république izay misahana n'lay ataontsika hoe asan'ny projet présidentiel de masasany 1000 milliards d'ariary nefa n'le asa tena rehefa vita le asa ka tena jerevanao tsy de tena mifandraika
am'le tena hoe filany ny ponina raha tsika ohatra zao hoe nandanina 78 millions d'ariary $2 ny Barea 15 Barea io no nyriarian'le président drindra sy ny mpanoa anazy drindra nefa ny amitsika miteny zao rehefa tonga tena fotoana tena ilana le 15 Barea même pas homologué malasa fisaina ihany mieritreritra hoe manara-penitra fa tsy homologué tsaiko tsaiko zanareo mandika zany hoe manaraka ny fenitra zay moa tsy latsiny hoe manara-penitra manaraka ny fenitra fa mais tsy homologué zaratsika rehetrarehetra mieritreritra zay rehefa mijery tsika hoe ny lalana taloha à l'époque je me souviens encore nanana tena 5 tam'zany mbo nalazalaza de rehefa hoe mitaingina 504 beliny ianao adinina ianao de tonga any Tomasina 6 heures de temps de am'izao fotoana izao tsika menakavy ady 12 farafainga zany hoe fois 2 tam'le taloha le slogan tsika menakavy nefa nia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso kidy mandroso anakoroa ihany ny ijerena ny mamifandrosona ny vitesse ny voalohany indrindrany fa tsika lasa niembotra zany tsika de eo zany mahita hoe raha ohatra ny solombavam-boaka ka tena nanao ny tena asany ka nay nametsaka hoe non tsika inay io décide io fanapahan-kevitra gouvernement io non aitsio rangatia ny tsy fanjipalemana zao ny tena grave be ny resaka ty asa tanany ty tokony mba jerena akaiky lay fanomezana asa ny vahoaka malagasy lay fanomezana lanja ny olombelona ao anatin'ilay firenena tsika nkeny tena hoe tokony ataotsika mise en évidence teny vahoaka manana olona be tabe afaka miasa tsika za zao tena teneko nareo tena mialatsiny ako fa za tsy teny hoe tsy maininina ny présidentiel na hoe ahoana fa za mahita fotsiny faly be foka rehefa hoe hanao trano ny fidondram-panjakana fa sahirina le vahoaka tonga de tao anatin'ny lohako io tena alina tontolo tsy tontolo neritreritra le hoe tonga de bobaka be indray zany ny fanaovana briky ny dotapenaka sy ny ambotso mandraka sy ray manontolo de vahoaka petape nefa tonga de manana asa am'le fanaovana inona ty briky de manao tafitrano briky petabe ko tuile petabe ko de tonga de mahaso asa tolotolo mahaso rehetrarehetra manao andre rehetrarehetra reny de vahoaka bobaka be tonga de apetsaka rehetra reny 2 pièces 3 pièces rehefa vita le trano teriany teria ivatery eo aloha nandinika iza marina moa zany ny cible tamreto nefa zany rehetrarehetra zany no accepteny solombavam-bahoaka zay voalohany zay fa faharoa manaraka an'izany de zao ny solombavam-bahoaka tompoko no manara-maso ny asan'le gouvernemanta araka ny PGE programme général de l'état de hoe ahoana aby ny tapetsapetsako nareo momba mifandripalemana momba zao fa rehefa mijery tsika le zava-misy mais non contraire tsy le solombavam-bahoaka no manara-maso an'ilay ministre fa ilay ministre lay lasa mitserona le solombavam-bahoaka de le ministre rehefa mahita le solombavam-bahoaka rehefa mahita ministre de ohatry mahita de mantsakely bonjour ianao monsieur le ministre de manajanao monsieur le ministre reo firy anao mba mandalo ino aminay monsieur le ministre de mba ahoana ny otratra zao le monde à l'envers normal tsika menakavy raha mahantra normal raha izao le firenena fa fatelo farany de zao ny solombavam-bahoaka tompoko ny tokony manao ny lalàna eto am'le firenena manao volavolan-dalàna iarovana ny vahoaka za raha ngale retsy tena mialatsiny am'teny aminao madame Nina miala teny am'teny aminao ianao zao bevoka fa za tena mahita hoe tsisy lalàna ranga eto hoe mba hoe tena ijerevana amin'ny vehivavy fiarovana amin'ny vehivavy fa rehefa mahita vehivavy anankiray ianao sady ny baby zaza no manasa lamba ny mbola bevoka mbola mitaizake tsy fantatsoany ny asa ao anatin'ny tokantrano manjovary manjoloaka na mampidiboly ramse na tsy mampidiboly ramse tsy maintsy misy varin-dramse mifono ao fa ramse rehefa tonga mbola invady indray matilako le retsy mbola mandeha mifelaka tamaina mandeha ninona zao ve ny loka natao tena aty rokialaliky ty tena miala tsiny am'le terme fa za tena mahita mihitsy ny hoe misy lalàna pedabe tokony natao iarovana ny vehivavy eto Madagasikara eto vehivavy vo miteraka anakoroana telo de efa tokony mba hoe mahazo volonareo vehivavy vo feno enimpolo taona de efa hoe mahazo volonareo ny fitsinjovana ny vehivavy fa tsy mbola nisy nijery an'izany na kely varavety araka tsy mbola nisy nijery an'izany fahasalamana za zao miteny aminareo samy rempianakaviany nareo fa efa ela no nainona sy ny lazana tany ho any amin'ny 5 taona 1 taona lasa tany fa efa manana fitaovana ray manontolo ny malagasy
hôpitaly manara-penitra hahafahana manao transplantation rénale fanovana taova tsika angamba mahita tsara mifijaliana soforina tratrany mahita reny olona tratrany aretin'ny vo reny aretina ray reny fa ny olona aminazy izy io de zao ny lalàna malagasy de mbola tsy mamelana zay ataotsika hoe fifamindrana taova zay donc zany il suffit hoe ampidirinao anaty lalàna io de alefery de atao tsangatanana ok tonga de azo atao eto Madagascar plus la peine d'aller en Inde partout dans le monde fa tsy misy mirarahana zany ny ateny ny solobavamboaka atsika de za tena miteny aminao raha za ary fidina manandray be ny tonga eny za mialatsiny aminareo menaka iova ny fitantanana nyity fireneny teny iova tsy solom-bavambahoaka tompoiny vahoaka fa solom-bavambahoaka manopy vahoaka tsy solom-bavambahoaka mpandray malety na mpizara koveta na sio na yaourt fa solom-bavambahoaka izara traikefa izara ny fahaizana sy fampahafantarana ny vahoaka ny zony sy ny asany sy ny lalànany samy tenareo malagasy za vahoaka malagasy zany manana zo zany vehivavy malagasy lehilahy malagasy zany zany tokony fampijerevany zany tokony edinany amin'ny teny merandolona io any ivelany any manao tontondro mihitsy ny ministra sy ny solom-bavambahoaka rehefa hoe fiadina ny tombotsoa ny vahoaka izay raha oviana nanao tontondry amin'ny fiadina ny tombotsoa vahoaka malagasy ny solom-bavambahoaka eto Madagasikara fa ankehitriny aloha zavatra hita de izao salobokomana misy eto amin'ity firenentsika ity ny solom-bavambahoaka Madagasikara miaraka amin'le ministra tokony arahamaso miaraka amin'ny prime ministre miaraka aminazy ireo sy ny atsany faratapony rehetrarehetra ihany misalobona de rehefa miainga ny elakizy ireo de tsy hita tsony nalia ny volamena tsy hita nalian'ny rehetrarehetra tsy hita tsony ny zavatra rehetrarehetra fa le voaka malagasy mahatra androany de me mahatra noho izay raha pitso de mahatra noho izay raha afaka pitso tsy azo ny ary fidina manandray be sy nikajarakoto manatsoekena zavatra zay nataontsika eo andresen'izy ireo lahatra ny candidat ny collectif malagasy amboribory tany fahadimy andreo olo-pirenena hifidy azy ireo amin'ny fifidianana ho avy io ianareo ihany koa efa nambaranareo teo nanana naresy lahatra anareo manokana fa raha izay hoe asan'ny solom-bavambahoaka teboka anankitelo ny tany sainy teo sy ny hoe raha toka mbola miverina any amin'ny candidat hoananareo ny safidy ny vahoaka ao miboribory tany fahadimy mety ataontsika hoe ho ahitana taratra n'izay fiovana zay ambarany zareo candidat ny collectif any malagasy zay ve sa ny mbola toy ny teo ihany no mety iverina ny anivo ny anteny miram-pirenena vonina tena hoe ijoro ametraka an'izay lara-pamehana amin'ny vahoaka boribory tany fahadimy zay ve ny candidat zay tohananareo ny fahitanareo azy ny candidat Naivra Oldina de candidat miverina amin'ny vahoaka mbola feriko foana zay satria ny antony de zao ny teny Sokibe Arfidy teo hoe ny solom-bavambahoaka de manao lalàna ohatran'izao manara-maso de zao ny fataro ny candidat député Naivra Oldina de tena hitanay mihitsy izy hoe tsy mena maso tsy mena miteny an'ireo zay hoe verina hoe io misy ministre zao hoe manao tsinitsinina ny vahoaka de mijoro izy de nitsika tsara nge reny resaka olana fananatany reny raha ohatra fa izy tsy mijoro de ohatriny reny ny zavatra izy teo amboribory tany fahadimy PDP no hitanay ary fantatray ary zay manokana hoa matory resy lahatra sarotra ne tena miteny eto hoe sarotra zany anova hoe tim tena vrai tim ka andeha anohana candidat volomboasary sarotra zany fa misy farisendahatra tena tafalatsaka ao ary ianao mijery ny fiainana eny fotony ianao satria ianao zany tsy te halala zay olana sy ady politika satria izao mantsiny mahatonga na miteny hoe tsy te halala zay olana sy ady politika ny mpanao politika ao ambony ao miady everinao miady ondry zareo tena mifanasa vangy mihitsy ndry zareo tena manao an'izao fomba rehetrarehetra zao lasa le vahoaka ty amin'ny bazy no mifandrafy fa zareo ambadika to mifankaty be ihany to mifanao araky ny teniny Sokibe Arfidy teo hoe za ene rehefa mifankahita de frère aminao aminay mpanohana zany de zao raha zahay tia mamiova fijery de nenay zany tsy ataonay tsara velatsy zay raha anohana azy fa tena tohananay satria tanay hoe io izy famandray tanana ny vahoaka ozy izy mbola ny teniny Sokibe Arfidy teo ihany niverenako hoe manahoana ny mikasika ny vehivavy izarako veta sio ve angamba toka ilain'ny vehivavy zany fitaovana ilain'ny vehivavy zany de na izay ary satria ataontsika tsara mihitsy hoe izay zany
mijery mihitsy ny hoe manahoana ny fipetraky reto olona milaza fa hosolom-bavam-bahoaka eto Madagasikara reto. Anakorotana foana ny fiarahamonina malagasy ve? Ampiadiny samy malagasy ve? Sa tena hijoro hoe za de hiverina ho an'reto vahoaka reto. Ny aho zay foana ny hitsoroko. Za tsy te halala zay ady politika satria be de be nefa hitako ao tô miady nefa tô minamana ihany fa ianao vahoaka ty no mifampikatry do rehefa mifankahita hoe nareo zao za zany miala am'izay. Zay ny antony nanoanako ary tiako ny manamarika eto fa raha ataoko hoe fiarahamonina teo mbola nilazain'ny Zokobe Arfidy ihany izy moa Zokobe mahay tsara resaka politika sy ny tantara politika sy ny rehetrarehetra fa ho anay mpanohana de zao. Nenay zany tonga de fiainana direct any amin'ny base. Fiainana direct any amin'ny vahoaka ka nenay ny antony maresy lahatra anay de zao fotsiny ihany hoe izy mijery ny vahoaka. Misy miteny hoe député mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana. Zay moa matetika nefa maninona misy ao anatin'ny député timane miala tsiny raha nonona zay to sady mavita asa izy ny to mavita lalàna ihany koa tao anatin'le manangatanana na tsy manangatanana fa maninona izy ny afaka miverina vahoaka fa ny aminay any boribory tany fahadimy de tsotra za nijoroka eto za tsy mijoro hoe io fa hoe hijery ny boribory tany fahatelo ana ny boribory tany fahadimy. Zay mila boribory tany fahadimy mandroso. Zay mila boribory tany fahadimy mifankaty ary ialana mihitsy ny disadisa politika zay any ambony any fa ho atomboka aty amin'ny base mihitsy lay firaisakina lay fiverenana amin'ny vahoaka satria ny vahoaka raha milamina hoe io fa mifandray tena hita nefa ity resaka politika ity tena nanakorotana fiarahamonina malagasy lasa na mpianakavy ara lasa mifandrafy de dikany zany tao anatin'ny fijoroanay tao anatin'ilay hoe tia miova fijery hanohana ny député Naivo Raholdina de hitanay mihitsy hoe na eny amin'ny fiarahamonina raha misy fifaliana satria ilay olona nifandrafy teo aloha lasa miavana lasa mety kosa fa satria tsapany olona ny asa vitany de iny ny olona fa lasa faly hoe andao zany tsika hiaraka andao zay hanohana anareo zay nge tsy nandehananao tamintamy mameka fa hoe andao tsika hanaraka ny tia miova fijery tsia fa ny fijoroanao satria hitan'ny olona ny fijoroanao tao anatin'ny tiako Madagasikara hoe raha nijoro tao ianao tsy nanao hoe andeha hitady vola andeha hikarama fa nijoro ho an'ny vahoaka raha niatrika an'ireny tolona isan-karazany reny ngamba teo foana ny tenanay de dikany zany zahay matoa zahay resy lahatra tanteraka hoe ato hitanay izy hoe miaro ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra ataoko hoe zahay tia fotsiny raha ny tena marina ne raha ataoko hoe manavakavaka izy nisy namanay timane nanana olana fa nijoro izy ary niaro an'io hatramin'ny farany satria nahoana fahamarinana no hitany tao anatin'io tsy hoe kokory hoe hiaro ny tsy marina izy fa niaro ny fahamarinana hitanao zany izy tsy manavakavaka zay ny ilainay ny tsy fanavakavahana ny vahoaka any amin'ny base teo nge ny olanay azafaiko eto zany teo ny olanay tamin'ny député zay tao anatin'ny antokony toananay teo aloha tena hoe tonga fotsiny zany de tonga ianao hoe za de solom-bavam-bahoaka nefa aty amin'ny boribory tany fahadimy ianao ny ilaina de aiza ianao ny hita mandeha zay tsy te halala zay tsy te halala zay hoe andeha hoatsy hanohana nyty ray aman-dreny mpitarika anay ty tsy olana zay fa kosa move mandray an'ilay andraikitra mahadepute solom-bavam-bahoaka anao ianao miverina any amin'ny vahoaka amin'ny zavatra rehetra miseho any amin'ny vahoaka ekeko lalàna ekeko zay ary tena manaiky an'izay fa kosa ve eto ve le lalàna ve misy fetraka any amin'ny vahoaka ary fa ny anay zany nijoroanay de zao fotsiny hoe mily zay vahoaka misy solom-bavam-bahoaka misy fetraka any amin'ny vahoaka zay ny anay ary tsapanay loatra ho azay oka ngamba tsy isy teny hoe manohana be fatany tsia zay tsy manohana be fatany zany fa tsapanay ary hitanay zany ary tao anatin'ny solom-bavam-bahoaka io mihitsy matoa ny solom-bavam-bahoaka anankiroa nge te mpifanohatra ireo ary raha mpifanohatra ireo samy nahazo vola mitovy ireo tao anatin'ny sady fa naninona nely anankiray hitanao misongadina mihitsy hoe ity sy ity ny zavatra vitako tao anatin'ny vola io fa nen'ny député anankiray to ohatrany tsy fantatro tsy te hepanga fa lo ny asany amin'ny base samy teny ary be de be ny tao anatin'ny antokotima resy lahatra n'izao zavatra hijoroanay zao hoe ho aty amin'ny boribory tany fahadimy kosa aloha de zao fa misy mbola mena maso ny fiandianana mijery ny fiainam-bahoaka aoka tsy hisy ena maso ary aoka koa tsy hisy fifankalana fa samia mijoro amin'ny foto-kevitra hijoroany de zao hoe andao fa raha zahay manokana aloha hatreto de sa mihitsy zay mirehare hoe zahay vonina anohana ny député Naivo Raholdina ho podro mba tsy hisy zay vola mizarazara zay ka tena hitanay hoe azonay tsapahitanana misongadina ty aminay vahoaka hoe io le vola fa miverina marina amin'ny vahoaka satria nahoana marina neny hoe
ahoana moa ny andehananao hoe io misy olona anankiray andray fahefana any mialatsiny am'ty teniko ty de io izy ny andray fahefana nefa izy nona avany am'izay tany alehany any ka tsy mikibo mivelo nyvokisany fa eo ianao ry vahoaka fa ny anay zany mila olona zay hoe io olona hitanay hoe olona manana ny maha izy azy sanatria tsy manambany fa hoe tena hoe olona fantatrao hoe iverina amin'ny vahoaka ty amin'ny zavatra rehetra izay azony mahakasika ny fikarakarana ny vahoaka ka io zany ngamba ny mety tsy itovizako fijery kely amin'ilay hoe lalàna misaotra anao nampafantatra an'izay ny lalàna tokony hojerevany solombavam-bahoaka sy ny andraikitra tokony raisiny solombavam-bahoaka fa mahasolombavam-bahoaka kosa ngamba ny ataoko hoe maninona moa mialatsiny anonona kely anao député Toutsoa 6e arrondissement niasany izy zany député Toutsoa zany any amin'ny 6e arrondissement ary tsy mila vola nge makeny tambary miasa tambary manampy vahoaka fa maninona misy mavita an'izay fa misy tena hoe za hijory eto akaiky nyty ray aman-drem-pitariky ty de zao ity anarandraiky ty no entiko mangataka efa tsy zany tsony zao fanao politika eto Madagasikara raha za manokana no mijery raha mahasolom-bavam-bahoaka tsy anarandray no ento mangataka fa ny asa vitanao no hitsarany vahoakanao de aza vitana vahoaka hoe tonga ny fifidianana de andeha andondona varavaran'olo ianao hoe fidio inona le vitanao teo efa nomena chance ianao de tokony dikany zany ianao ino tokony hoentinao ny verenanao tany vahoaka satria mbola mila an'le vahoaka ny vahoaka ny tena ilaina mpanao politika tsy manana vahoaka de mitsanona ny tokantrano fa tsy mivady amanjana koa no entinao mijory de hoe za fidio tsy zay fa ilaina ny miverina foana any amin'ny vahoaka efa mamarana sady ny fiarahantsika satria voafetra ny fotoana fa fanontaniana ataoko hoe hamarana anazy ao anatin'ny 10 minitra Zokobe Arfidy rehefa miaino ny madame Nina teo izay mpanohana de tsapa hoe mila olona tena akaiky azy ny vahoaka raha ho an'ny candidat ny collectif malagasy manokana mahazo antokan'izay hoe akaiky ny vahoaka izay hoe ianareo rehefa tonga eo amin'izay mahasolom-bavam-bahoaka izay sady amarana antsika azy ihany keo anatin'ny 10 minitra amaranako azy angamba de tsotra fotsiny ny teniko Arfidy raha manandray be ozy nareo te hoe tapa-kevitra irotsaka ho solom-bavam-bahoaka raha ny tena marina de zao Arfidy raha manandray be vao nanapa-kevitra ipetsaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny Madagasikara azy pour la simple et bonne raison Arfidy raha manandray be de efa 10 taonany no misolo vava ny vahoaka raha misy olona teto amin'ity firenena ity ka tsy nikosomaso tsy menatra ny teny na andro na alina na maraina na hariva na viorina na merikandro de anisan'izany Arfidy raha manandray be raha misy olona ka nosavaina trano tamin'ny 10 ora maraina ka hoe nitalen'ny brigade criminelle mihitsy no mitondra miaramila ampolony manao kagolona isavany tranony de anisan'izany Arfidy raha manandray be noho ny fiarovany Arfidy raha manandray be ny vahoaka malagasy raha misy olona ka hoe ny teny tsy akijanona nanomboka tany amin'ny président de république tsy mena maso nandalo tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta nandalo reo ministre rehetrarehetra reo sy reo solom-bavam-bahoaka am-perinasa rehetra de anisan'izany namana Arfidy raha manandray be dika zany de zao tsy mila manam-pirofo tsony zany namana Arfidy raha manandray be zany candidat-na fahadio ny firaisana fahadimy fa hoe akaiky vahoaka non n'est pas de non n'est pas mialatsiny ahako ary manam-pirofo zany toerana rehetra zay alehako manerana amin'ny firaisana fahadimy fa no seulement hatrany amin'ny ray aman-dreny mivoaka eny am-baravarakely mitsodrano hatrany amin'ireny mpivarotra kely morodala rehetrarehetra ireny izay tsy mahafantatra hoe inona tena anjara asa solom-bavam-bahoaka fa de miteny amin'ilay teny mafaran'izay tsotra vonjeo zahay vonjeo zahay efa hitanay ianao isan'andro efa renay ianao isan'andro vonjeo zahay samy memetoky ireny olona rehetrarehetra ireny fa na rehefa tonga eo amin'ny place io Arfidy manandray be solom-bavam-bahoaka tsy fantako aloha hoe toerana anakifiry no idina ao anatin'ny firaisana fahadimy anakevatra sa 5 sa 9 ka misy mieritseritsy ny anao paodro fa Arfidy raha manandray be de efa samy laza fa efa ao anaty lista izy
ary efa eny amin'ny anteny miram-pirenena ny anarany fa solombavam-boaka Madagasikara izy efa sam'izay zany a fa izao vao hosoratana amin'ny fomba ofisialy hoe anisan'ny mpanangatanana ato am'izay izy ary tsy ho mpanangatanana amin'ny firaisana tsokombakomba amin'ny fitondrana fa ho mpanangatanana amin'ny fijerena am'izay le voaka malagasy tsy mandady alina za miteny aminao misy olona mieritreritra fa hoe bon rehefa manamboly ianao rehefa manan-katao ianao ary zay foana moa nirerian'ny olona rehetrarehetra ny zay be vola ny volanay ohatra zao jereo ny tomobile anay sy ny sisa ary maro ny fanambanina maro ny fantaniana mahazo ny arifidina manandray-be ny antsehatry ny fampelezan-kevitra eny be vola kely atao fanareo reto ary narananaiky zany teo ny namako ninady ny tena za mihitsy ny anay eo fa voky efa manana be da be io fa tsy mbola amokony tsy voky akoriny na amokony nona za miteny amitsika mety tsy mana ny arifidina manandray be raha vola mety tsy mana ny arifidina manandray be raha fahefana fa mana ny arifidina manandray be ny pouvoir divine ny herin'Andriamanitra zay ny ankinany ary tsika sendrasendra no nahatonga teo fa za mihinan'Andriamanitra ny aisy tonontononina fotsiny am'izao zany herin'Andriamanitra zany ny azany Andriamanitra zany tsy tenitenenina fotsiny na hoe jajajajaina fotsiny etsero fa mila misy asa ataonao misy asa ataonao misy feon'olona hoentinao vox populi vox dei ny feom-bahoaka de feon'Andriamanitra raha toka feom-bahoaka tsy hoentinao feony tsy fantako no hoentinao ny voaka tsy arovanao fanananao no arovanao je ne conseille pas rapitso patekoty rary alilatsahan'ny fanahy masina amitsika menakavy ary de mirary patekoty sambatra ho atsika menakavy makasitsaka tompoko lahy makatelina tompoko vavy de za tsisy tompoko voaja tsara ny 10 minitra mana 10 minitra toy izay ihany koa madame Nina amarana antsika ny fandaharana amirenana izay faresendahatra toy izay sy ny fiantsonareo ihany koa an'izay safidim-bahoaka izay amin'ny fifidianana eny tompoko ny amaranako ny teniko ngamba de tsotra ny député Naivra Oldina na reo zay neverina hoe fahavalo ara-teny fanany ary marina hoe feom-bahoaka feon'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra koa milaza fa raha sitrak'Andriamanitra ny alehan'ny olona de na fahavalo ny aza-pihavaniny aminy zay ngamba ny zava-dehibe indrindra ny havanany samy malagasy ary miverina tanteraka zany any amboribory-tany fahadimy sahanay no mireharehan'izany hoe niverina ny fihavanany vahoaka malagasy any amboribory-tany fahadimy tamin'ny alala ny fijoroana hoe andeha hiaraka ny antoko-pifanohatra zay foana moa zany mandeha ny collectif des candidats député 73 zareo reo nge nieritreritra anarina firenena daholo fa miaraka ao zareo de rehefa aveo zareo ny tiany ataony fa tsy tafaverina any amin'ny vahoaka le raharahatra eto fa ny député Naivra Oldina kosa na tamin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana hoa mbola veriko zay na be antitra na ny tanora na ny ankizy na mpianatra na mpiasa samy nahita sitraka tamin'izany député Naivra Oldina zany daholo ary tianay no mandresy lahatra atsika vahoaka hoe aza ataon'ny olona fitaovana fotsiny ianao hoe andeha hifidy fa zay natolotry ny zao ny atoko matanjaka zao na zahay mahay an'izao fa sainsainy de mieritrereta fa androany izy mitady anao fa raha pitso ianao tsy fantany akory fa eritreretiny zay olona tena afaka miverina any vahoaka ary eto mbola te hanindry tsindry mafy tsara mihitsy fa ny député Naivra Oldina hoa de mijery ny olona rehetra na de zay neverina hoe ho mpifanandrina ara-politika aminy raha ho jerevanay eny amboribory-tany fahadimy zany misy any ray aman-dreny neverintsika hoe mpifanandrina fa mijery an'izany ny député Naivra Oldina fa raha ho amin'ny olona sasany zany lolo-po za tsy mijery ny ray aman-dreninao satria anao mpifanandrina amiko tsy zay ny député Naivra Oldina de tsopo tiany vahoaka ary mijery ny vahoaka na olana fanana tany io na olana vehivavy manana problème any amin'ny tokantrano io na olana amin'ny resaka rehetrarehetra hitanay mihitsy zany hoe iantsoroany avokoa ary tsy manosy botanana nizaniza tsy manavakavaka ka eto de te hanentana antsika ao amboribory-tany fahadimy miroso ndao tsika hifidy amin'ny 7 ny volana May ngamba toke tsy ahita candidat ohatran'izany député Naivra Oldina zany tsika raha eny amboribory-tany fahadimy na fampananana asy io na fijerenany sahirana io
na mpianatra io mbola veriko foana na inona zavatra misy mijoro foana ary mijoro tsy mba miambaamba tsy manavakavaka eritrereto tsara izy mivady jerevantsika nge ataoko hoe ny sary hitantsika isan'andro vehivavy iny ve ndeha hianika ohatry ny varavarakely ny idirana hijery an'ilay mahantra ao izy ny solom-bavambahoaka navitan'izany raha teto Madagasikara tena ataoko mihitsy hoe teto Madagasikara izy ny navita ny asa vita ny député Naivo Raholdina raha député teto Madagasikara de eo zany mahatonga anay hoe manentana antsika vahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy elao fifandrafiana ara-politika elao ny ady sy ny olana fa habanjino ny saina hoe andeontsika hampandroso ny boriboritany fahadimy ary za samy teny eto mihitsy ny hoe raha podro ary tsy maintsy podro ny candidat Naivo Raholdina de ho hitantsika mifampandrosoana fa ho pilote zany boriboritany fahadimy zany mbola tsy podro ary izy efa jerevo ny asa vitany asa manao maso miangatra aoka tsika tsy hanao mpitsara diso fa jereo ny asa vita jereo ny zavatra rehetra nataon'izy mivady hatramin'izay zaho mpanohatra an'izany député Naivo Raholdina zany fa resy lahatra kosa fa ataoko hoe tsy misy ngamba ny roatra azy raha député eto Madagasikara de mbola amerina kely mirary Pentecoste sambatra ho antsika rehetrarehetra andro zay andatsahany fanamasina ho an'ny olona rehetra dika ny mila manam-pahendrena ny malagasy raha tena mivavaka marina tena ndray marina n'izany fanamasina zany miala ny ady miala ny korotana satria ny fanamasina de fanamam-pahendry makasitraka indrindra tompo mirary Pentecoste sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa isika eto amin'ny boriboritany fahadimy ary indrindra ihany koa ho an'ny candidat Naivo Raholdina sy Sefiaja ary ny ankonan'izy ireo tsy maintsy tafita amin'ny tanjona isika rehetra miaraka amin'ny député Naivo Raholdina makasitraka indrindra tompo korary soatsika rehetra misaotra ny madame Nina Rabetsialy Sanherso Nina izay avy ao amin'ny tima miova fijery mpanohana ny candidat Naivo Raholdina ao amin'ny boriboritany fahadimy mankasitraka be deaibe aniziko be ary fidy raha manandray be izay candidat natolotry ny collectif ny malagasy ao amin'ny boriboritany fahadimy ihany koa naneo hevitra anareo teto tamin'ity androany ity mahakasika an'izay hoe tontolon'ny fifaninanana firosoana makana fifidianana eo anivon'ny boriboritany izay dia izay no tsika manakatona aloha ny fiarahana antenena fa nisy azontsika niraisina tsara tao anatin'izay adindray ny arahantsika tato anatin'ny fandaharana aleo resahana hanao ny sehatra tamin'ity alina ity izay manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko